miaraba tompoko tonga so eto amin'ny piste ny tafikana bakabaka malagasy ao anatin'ny fandarana fiarovam-pirenena isika amin'izao fotoana izao fandarana izay resana ny fandriampahalemana amin'ny maha-fiarovam-pirenena azy amin'ity an'io ity dia mahakasika ny fanitsina ny rafitra ny tafika malagasy ho an'ny tafikana bakabaka izay no resantsika bebe kokoa andao arany anaraka ny fanadiadiana. Raha ny tantara ny tafikana bakabaka no resana tamin'ny taona 1970 no niraisy ny malagasy ny fibaikona. Tamin'izany no nisy ny fiaramanidina nolovaina tamin'ny tafika frantsay izay nandrafitra ny tafikana bakabaka malagasy voalohany. Tamin'ny taona 1970 niova ny rafitry ny etamazoro ny tafika anabakabaka sy ny tafika an-dranomasina tamin'izany izay ny tambatra iray no nirafitra nisy teto amin'ny firenena. Tamin'izany ihany koa no nanafarana ireo fiaramanidina avy any amin'ny tantsinanana. Ny taona 3 kosa niverina ny rafitry ny tafika anabakabaka nisy teto amintsika ary tamin'izay koa no nahitana ireo fiaramanidina madinika. Ankehitriny nanomboka tamin'ny taona 2013 natao ny fitondram-panjakana laharam-pameana ny famerenana amin'ny laon'ny asy ny tafika malagasy ka isan'izany ny tafika anabakabaka. Araky ny fantatsika dia misy ny fanitsinan'ny rafitry ny foloalindahy atao restructuration de l'armée zany ka ny filoham-pirenena araky ny efa hitanareo dia nanao esaka ngeza be mihitsy ampiverina indray ny amin'ny laoniny ny tafika malagasy ka zany famerenana amin'ny laony zany dia mikasika andia tafika telo samihafa dia ny tafika tanety, ny tafika an-dranomasina ary ny tafika anabakabaka. Fantatrareo tsara fa saika anarany fotsiny ny afaran'ny tafika anabakabaka sisa fa na ny fitaovana na ny mpanamory na ireo fiaramanidina dia fa lanjara atao hoe napalahelo satria tsy tazana intsony mahatafika anabakabaka azy. Isorana manokana ny filoham-pirenena izay filoha faratapon'ny foloalindahy satria nandray ny andraikiny izy dia tonga dia avy hatrany ny jery manokana ny tafika anabakabaka mba mahatonga ny zany tafika anabakabaka zany tafika armée de l'air émergente zay no resantsika. Zany zany dia misy tokoa amin'ny teny frantsay hoe renaissance de l'armée de l'air, manana fiaramanidina Cessna efa 5 sady tsika, manana kazana anankiray tsika, manana hélicoptère B2 anankitelo tsika izay mbola hotoizana zany esaka zany nomboka amin'ny taona ho avy iny hampatonga ny tafika malagasy tafika anabakabaka tena tafika afaka ampiasaina amin'ny famerenana fandriampahalemana, ampiasaina amin'ny fijerena assistantsika, ampiasaintsika ihany koa eo amin'ny raha sanatria misy ny loza manambana toy ny cyclone sy sisa zany hampalaky ny famonjena an'ireo malagasy mpiray-tanindrazana amintsika ary indraindray koa dia manamora ny asan'ny mitondra fanjakana amin'ny fandefasana azy ireo mijery akaiky an'ireo zavatra mitranga any amin'ny faritra samihafa izay mila an'izany. Itsika amin'izao fotoana izao zany dia manao ezaka tena ngeza be dia ny fampidirana mpiaratra manamboninahitra mpanamory atao amin'ny akademia miaramila lahy sy vavy izy ireo dia efa manana traikefa amin'ny fanamorina fiaramanidina ny ankabeazany. Misy efa navita adiny 100 mahery, misy efa mpanamory feno amina toerana sasany ny safidy izy ireo ny hiaro ny tanindrazana amin'ny fidirana atao anatin'ny foloalindahy ary nisorana azy ireo satria ny akaba izy izy manontolo misy dia tena vaky zany hoe lava ana filazavana zany tena resy lahatra fa atao amin'ny foloalindahy no iarovany asana izy ireo iarovana ny tanindrazana sy iarovana ny mpiarabelona amin'izy ireo akasitratsika andrareo zany ka izy 20 menada reo zany dia rehefa vita ny fanana ara-miaramila araka nazavaiko tao hoe ny mpanamory fiaramanidina miaramila samy hafa ny mpanamory
fiaramanidina civile satria izy reo dia tena tonga amin'ny toerana mafana mihitsy amin'ny toerana misy sy fandriam-pahalemana mila fitandremana be zany satria mety anatin'ny fifandonana amin'ny dahalo ohatra no andefasana izy ireo anampin'izy ireo ny miaramila zay aterinany tena misy risque be dia be zany ary mila fahaizamana manokana ny fanamorina reny angidiny ireny amin'ny toerana misy tsy misy fandriam-pahalemana dia noho izay anton'izay indrindra zany no anaovantsika an'izany fanofanana zany any Malagasy lahy sy vavy ato amin'ny sekoly Malagasy ary rehefa vita zany dia ho any Arivomamo izy ireo. Mba ho famerenana ny maizy azy ny tafika anabakabaka izay indrindra mba hahafahan'izy ireo manatanteraka ihany koa ny asany dia nomena fiaramanidina maro izy ireo toy ny Kaza 235, ny Cessna 206 miisa 5, teo ihany koa ny hélicoptère AS 350P2 sy ireo efa nisy teo aloha. Ity fiaramanidina Kaza ity moa dia fitaovana anankiray izay mampiavaka ny tafika anabakabaka Malagasy ao anatin'izao fanitsiana ny rafitra izao satria amin'ny alalan'ity fiaramanidina ity no ahafahan'ny tafika anabakabaka Malagasy manatanteraka ireo iraka manokana fanaterana an'ireo entana milanjatra any amin'ny 5 taona ary koa azo atao ny mitondra olona 30 amin'ity fiaramanidina Kaza ity. Azo ampiasaina ity na ho an'ny miaramila na ho an'ny civil. Azo atao ny manao fanaterana entana any amin'ny toerana saro-dalana. Azo atao ihany koa ny manao iraka manokana fandefasana an'ireo miaramilantsika anatanteraka iraka any ivelany amin'ny alalan'ity Kaza ity. Raha jerena ny andavanandro ny tafika anabakabaka Malagasy ndraiky kosa eto ivato ny foibe ny bani miavaka tokoa izy ireo amin'ny famitana ny iraka maika ampanaovy ny fanjakana ho an'ny tafika Malagasy ao anatiny fametrahana trano ny fandriam-pahalemana. Fantaro ihany koa fa ankoatra ny iraka miaramila ataon'izy ireo dia mitondra ireo olo-mpanjakana manao ny asany izay maika ihany koa na koa ny amin'ny toerana tsy tonga ny fiara ny tafika anabakabaka Malagasy. Ampiasaina amin'izany ny Cessna sy ny Kaza manao ny transport VIP sy ny Evasan, eo ihany koa ny largage parachute ary ny reconnaissance de zone sy ireo hafa indrindra fa manenjika ny asan-dahalo ka ny tafika anabakabaka no miandraikitra ny fitaterana ireo miaramila manao ny asany na koa mitatitra ireo miaramila maratra na mety ho maty izay ilana fitsaboana sy fahatongavana aingana. Inona moa zany tena hoe andraikitrinareo eo anivon'ny fampiasana nyity hélicoptère ity ho an'ny tafika Malagasy? Ny amin'ny ankapobeny aloha zany ny asanay dia hoe fitantirana. Fa fanampin'izay zany manao ny fitsirihana n'ireny toerana atao hoe zone rose ireny zay. Dia manao koa ny fanampianan'ireo tafika tanety amin'ny fanaovana ny asany, ny fanenjehana dahalo, ny asa andavanandro. Dia manampy an'izay moa zany raha misy ny hoe marary na maratra dia matetika any amin'ny toerana saro-dalana dia ny hélicoptère no tonga eto ireto ny afaka manao an'izay asa izay.
eo ihany koa ny fampianarana sy ny fanazarantena izay tsy maintsy atao eto anivony vondrona. Androany talata zany sika dia no entraînement amin'ny sisinahy dia itinéraire-ntsika zany a eto Iangmengy ety Vato a dia ho an-Tsoromandidy tsika makany Tsoromandidy a dia alefaso ny préparation ny vol mandeha fitenenana. Mission-tsika androany zany entraînement navigation décollage prévu-tsika 8h Zulu 1h30 ny durée de vol. Mety eo observer metara ny Vato départ-tsika eto androany 17 mivoaka 07:30 Zulu misy vent 320 degrés 4 nœuds 250 variable 250 à 0,20 zany hoe afaka mieritreritsika piste 29 en service. Visibilité plus de 10 km ny rahona broken à 2000 pieds. Température 26.0 18 QNH 1016. Nosiga normalement tsy miova io météo io anatin'ny fotoana anaovantsika ny entraînement. Tsisy etanareo a malalaka tsara tsika zany raha lanjanareo afaka mandeha tsara tsika dia ndoary izany maivana indrindra zany ay ianao zany natao fara indrindra ndao tonga dia mandroso ianao zany. Tsisy rano madio tsara. Okay. Okay, malalaka Vaty.
ilana fahaizana manokana ny fifehezana ny fiaramanidina vonona mandrakariva amin'izany ny tafika anabakabaka ka hatramin'ny mekanisien dia ahitana fampianarana eto ho an'ireo miaramila izay voatsonga tao anatin'izany. Inona moa ny atterrisseur ao anatin'le roplanina? Ny atterrisseur ao anatin'ny roplanina dia manao ny asany rehefa mipetraka etỳ ambonin'ny tany sy ny zavatra mombamomba zay atterrisseur zay. Ka ataontsika androany zany a jery ny fonction atterrisseur, ny différents types d'atterrisseur, ny constructeur, ny atterrisseur. Dia raha jerentsika ary ny atterrisseur dia reto aby ny zavatra mety hita aminazy. Ka ity karazana atterrisseur ray ity train principal na Mirage 3. Anaty train principal na Mirage 3 dia misy an'le ity natao hoe fût, ity natao hoe tige coulissante, chambre ao anatiny ao. Ala piston séparateur. Dia misy menaka ampiasaina amin'ity ao anatin'ity train ity zany a misy menaka anankiroa izay miasa ato anatiny. Ity lalan'le menaka io, ity lalan'le menaka ity izy ao ambany ity. Dia raha piditra an'le azotatsika dia aiza ny orifice mampiditra azy. Ity misy orifice eto. Eto zany misy tuyau anankiray mampiditra azy avy ana moteur. Zany misy réservoir any ambony any, miditra eto izy, ato anatin'ity izy manao ny asan'le azy. Reto zao misy an'le train anankiray, inona le anaran'ity train ity teo? Principal. Misy an'reto tuyau reto. Ny ray amin'ity tuyau ity zany a mitondra an'le vérin. Ity a ny orifice na remplissage na vérin koa ity. Ity ambony ity ny remplissage na inona le menaka anankiray ato ambony? Azote. Azote. Ba miasa zany izy zao. Rehefa amin'ny atterrisseur rehefa tonga aty ambony tany zany izy dia zao ny ataon'le train. Rehefa anao ny entretien koa anao dia zao ihany koa nanaovana azy saingy misy tréteau zay eto. Dia ingaina amin'iny izy rehefa anao le entraînement na entretien na visite le izy. Zay momba an'ity train ity zany tsy fakalavitra amin'le train na MiG 21 ity train na Antonov 26. Tsy nijana tamin'ny fampitaovana ihany ny fitondram-panjakana fa tamin'ny taon-dasa iny ihany koa dia nandray mpianatra mpanamory fiaramanidina ho an'ny tafika malagasy ny ministera amin'ny fiarovam-pirenena. 20 izy ireo ahitana vehivavy roa ary efa ao anatin'ny fiofanana tanteraka eny anivon'ny Akmil ivoaka tsy ho ela amin'izao fotoana izao. Manahoana zany hoe iainanareo n'le fanofanana mpanamory fiaramanidina ny anivon'ny tafika malagasy? Mahafinaritra ny fanompoana tanindrazana satria arakaraka ny zarolonay tato nahafantarana efa tena tia ny tanindrazana tokoa izahay ary tsy izy vavy rery fa izay rehetra. Mora sa sarotra ny iainana an'le izy dia manahoana ny fahavononana rehefa tena hiditra ao anatin'ny sehatry ny asa rehefa miala ato? Zavatra rehetra manandanja fiainana dia tsy maintsy misy fahasarotana kely any fa moralana tafetsaka ny iainana an'le izy. Mahafinaritra rehefa teneniny satria aventure ilay zavatra miala re amin'ny civile makamiditra amin'ilay miaramila dia hafa mihitsy. Mbola tsy ampy ny mpanamory fiaramanidina ny tafika malagasy izay enina ny any avion léger, telo ihany kosa ho an'ny tetras. Ao anatiny vanim-potoana ny fanovana ny rafitry ny tafika malagasy isika amin'izao ka nisy ihany koa ny fanapariahana ireo tobi-pamaharana anabakabaka izay teto Antananarivo ihany hatramin'izay anaparitahana amin'ny ilany atsimo sy ilany avaratra. Ary misy ny tobi-pamaharana roa izay mijanona eto Antananarivo izay hita ao arivon'ny mamo ka ao no ametrahana azy. Ny tanjona dia isi ny tobi-pamaharana manaraka ny toetrandro sy ny fenitra iraisam-pirenena takiny vanim-potoana amin'izao fotoana izao. Io ihany koa ny fahatongavana ireo fitaovana samihafa izay manamafy ny fahaiza-manao ny tafika malagasy amin'ny iraka ampanaovina azy. Ankehitriny dia afaka manatanteraka ny iraka amin'ny fanohanana ny fandriampahalemana amin'ireo faritra rehetra manerana ny nosy ny tafika malagasy noho izao fanovana ny rafitra izao. Isy ihany koa ny tobi-pamarana faritra avaratra atsimo ary ny eto ampovoantany.
afaka manakaiky kokoa ny vahoaka malagasy izy ireo amin'izany indrindra fa ao anatin'ireo fotoana itateranareo entana ary manafoy ny fotoana anaovana ny iraka. Ravantsika tonga soa eto amin'ny tompam-tafika anabakabaka eto Ivato. Ny iraka izay ataontsika androany moa dia ny fitaterana ireto fitaovana fitsaboana ho an'ireo olona tsaboana any amin'ireo faritra ny aran-doza nandritra ny fandalovany andro ratsy teto Madagasikara na nandritra ny tapabolana lasy izay. Taoriana ny fandalovany andro ratsy teto amin'ny firenena indrindra tany amin'ny faritra avalatry Madagasikara dia manana andraikitra goavana be izahay ato amin'ny tafika anabakabaka amin'ny fitaterana ireo fitaovana sakafo sy fitaovam-pitsaboana ho an'ireo tsaboana izay mipetraka any amin'ny faritra avaratry Madagasikara rehetrarehetra iny. Izahay ao amin'ny tafika anabakabaka dia manana andraikitra lehibe ao anatin'ny famonjena sy fitondrana fanampiana ary fitaterana ireo fitaovana ho an'ireo tsaboana rehetrarehetra tany amin'ny faritra avaratry Madagasikara iny aoriana ny fandalovany andro ratsy. Ao anatin'izany dia miara-misalahy ireo mpanamory sy ny teknisianina rehetrarehetra na amin'ny fikirakirana ny ireto fitaovam-pitaterana ny angidim-by sy ny fiaramanidina kaza sy ny logisticien mba hiarahana manatratra izany tanjona izany. Mariana moa fa ny tanjonay ato amin'ny tafika anabakabaka dia ny fampiarana ny vinan'ny fitondram-panjakana ankehitriny dia ny hoe manakaiky ny vahoaka malagasy hatrany. Afaka manatanteraka ihany koa ny asa famonjena toy ny vonjovony indrindra tamin'ireny sy ny andro ratsy ireny. Ny fiaramanidiny tafika malagasy hatrany sy ireo miaramilany no mitondra ireo entana na ihany koa ireo miaramila. Afaka mamaly arak'izany ny filana amin'ny fandriampahalemana izy ireo amin'izao fotoana izao. Hitantsika arak'izany fa manamora sy manafaingana ny asa fampandriampahalemana ataon'ny tafika malagasy ny fisiany tafika anabakabaka sy ireo fiaramanidina izay nomen'ny filoham-pirenena azy ireo anatanterahana ny iraka ampanaovana azy ireo. Izay ny fandarantsika tompoko kilasy tompoko vavy aloha hevitra hafa indray no lesana manaraka ao anaty fandarana fiarovam-pirenena.